Eny ary toy izay antsika avy hatrany ary ny fandarana. Ka fandarana larana fahasivy amby enimpolo no ataontsika indray izany androany. Fandarana fahasivy amby enimpolo izany dia iresahantsika ny taratasy izay soratantsika mombamomba ny tenantsika. Ny antony anarahantsika na ny antony angatahantsika hiditra amin'ny lalam-piofanana anankiray ao amin'ilay anjerimanontolo anankiray. Io moa izany toy ny ilay fandarana nataontsika momba ny fangatahana dingana rà raha te hianatra aty Etazonia. Ity fandarana iray ity anefa ity larana sivy amby enimpolo ity izay ho resahantsika mandritra ity herinandro ity izany ny momba an'io taratasy io izany dia tsy hoe hianatra aty Etazonia irery ihany no mila azy fa ny anjerimanontolo izay tianao hianarana dia mangataka an'io. Misy anarany maro moa izany izy io. Amin'ny teny anglisy ilay izy dia hoe statement of purpose. Statement of purpose ny taratasy izay manazava ny antony fanazavana izany lahatsoratra ataonao manazava ny antony anarahanao an'ilay lalam-piofanana, manazava ny antony ianaranao amin'ilay anjerimanontolo, manazava ny antony nangatahanao hianatra ao. Izay ny laharana fahasivy amby enimpolo taratasy manazava ny fahasivy amby enimpolo azafady taratasy manazava ny antony angatahantsika hianatra ao amin'ilay anjerimanontolo. Faly miarabantsika indray ny tenako avy ato amin'ny hetsika asa ho an'i Madagasikara, hetsika hifandronan'ny tanora maromaro izay ary ny tanjonay dia ny arak'izay anaran'izay dia manao asa ho fanampiana ny mpiara-belona sy ny mpiara-monina. Ny teny baiko amin'ny fiainay moa izany dia hoe olona no harena. Rehefa ny olona no volavolaina sy karakaraina, rehefa ny olona no omena ny fitaovana ilainy, omena ny torohevitra izay mahasoa azy dia ilay olona izay harena. Io ihany izany no mitombo dia miteraka harena maro ho azy sy ho an'ny manodidina. Ny tenako Dr Jean-Luc Ravaloharmisy no nanomana sy manolotra ny fandarana. Miarahaba antsika rehetra manaraka ity fandarana ity, fandarana laharana fahasivy amby enimpolo iresahantsika ny antsoina hoe taratasy fanazavana momba ny tenantsika. Ity taratasy ity izany no antsoina amin'ny anarana maro samihafa izy amin'ny teny anglisy dia misy izany ny atao hoe statement of purpose izay fomba anankiray, misy indray ny atao hoe letter of intention izay koa izany anisan'ny fiantsoana azy. Misy karazany maro izany na letter of intent iantsoana azy io. Io izany tsy mitovy amin'ilay CV na ilay curriculum vitae izay niresahantsika tamin'ny fandarana efa elaela ihany ny fandarana faha-efatra amby enimpolo, dimy amby enimpolo, enina amby enimpolo tsy mitovy amin'ny CV izy ity. Ny CV moa izany dia tanisaina ny zavatra natao, ny zavatra nianarana, ny zavatra manokana momba antsika. Fa ny statement of purpose na ny letter of intent na ny letter of motivation, io indray kosa izany dia taratasy mihitsy anoratanao lahatsoratra. CV mantsy dia fitanisaina ny zavatra natao, tsy miendrika lahatsoratra. Fa ity indray izany dia tena lahatsoratra anazavanao mombamombanao. Zava-dehibe ny fahaizana manao azy ity, ny antony dia tsotra be. Io ihany no azonao fehezina satria mantsy ny CV na ny curriculum vitae-nao tsy azonao fehezina iny. Zavatra nitranga teny amin'ny fiainana no soraketina hoe niasa tarehy na izao ny zavatra nianarako, izao no noteaziko. Fa ny statement of purpose na ilay hoe letter of intent na letter of motivation, io kosa dia ianao mihitsy no mifehy ny zavatra soratana ao ho entinao hamaliana ny fanontaniana izay apetrak'ilay anjerimanontolo. Ireo izany tena zava-dehibe izany fahaizantsika azy. Ka izay izany no resahantsika androany ary mbola hitohy fa tsy vitan'ny fandarana androany ilay izy, tsy vitan'ny fandarana laharana fahasivy amby enimpolo fa mbola hitohy fa be dia be ny zavatra resahantsika ao anatiny. Io moa izany ilay resahantsika hoe ny antony mahatonga antsika manao ity fandarana ity izany, fandarana Zarahay Mahasoa iarahantsika amin'ny AZ radio television, iarahantsika amin'ny rahalahy Fidèle. Ny antony dia ny ampitomboana ny sanjilantsika, ampitomboana ny sanjila, ampitomboana ny herizika mba ahafahantsika mifaninana izany amin'ireo mpangataka maro samihafa. Be dia be ny olona mangataka hianatra amin'ny lalam-piofanana anankiray, be dia be ny olona mitady vatsim-pianarana dia ny paikady izany no ataontsika mba ho ambony be izany ianao ny sanjilanao na ny herizikanao ahatonga anao afaka hifaninana ka ho avahana ny fangatahanao.
Fitinana kely zany ny fandarana farany fahavalo ambinipolo nataontsika zany dia miresaka toerana ahitana vatsim-pianarana. Zay zany nataontsika hoe ajereo toerana roa telo no nasehoko anareo hoe manatona ny anjery ny solotena masoivo misy any Madagasikara. Jereo ny tranokalana izy ireo. Faharoa solotena an'ireo fikambana raisam-pirenena misy any Madagasikara. Jereo ny tranokala ny manatona azy. Fahatelo nisy tranokala roa izay nomeko anareo, iray mampiasa ny teny frantsay, iray mampiasa ny teny anglisy. Rehefa mijery an'ireo zany nareo, zay rehetra efa mipetraka ao amin'ny facebooktsika, facebook Zarahay Mahasoa, efa mipetraka ao ireo, ao ny adresy. Jerenareo ao le izy, na tadiereo koa zany ao amin'ny youtube Joël Luc Karaveloharmisy, tadiavo amin'ny youtube zany Joël Luc Karaveloharmisy. Raha ohatra azenareo ny misoratra anarana ao amin'ny youtube koa, ampidirinareo ny adresy emailaka anareo, dia isaky ny mahavita fandarana ka apetrako amin'ny youtube le izy, tonga dia mahazo emailaka ianareo milaza mampahafantatra anareo zany. Dia amin'izay fotoana izay ianareo dia ny manaraka fotsiny mijery ny fandarana fotsiny ataonareo fa tsy voatery hitady zany. Ino moa zany fonoteny fotsiny zany. Any amin'ny youtube Joël Luc Karaveloharmisy, youtube Joël Luc Karaveloharmisy, ahitantsika koa zany fandarana izay vokarina eto. Ka iverenako amin'izay zany le izy. Rehefa mijery an'ilay anjerimanontolo, mitady an'ilay lalam-piofanana na mitady an'ilay vatsim-pianarana ianareo, dia ireo rehetra ireo dia mitaky anareo hanome ireto zavatra ireto. Voalohany ny CV, curriculum vitae. Iny efa vitantsika iny. Jerenareo fandarana tamin'ny lasa momba an'izay. Fandarana teo amin'ny enimpolo, fiandohan'ny fandarana larina enimpolo avy no miresaka an'izay. Faharoa takiny koa dia ty hoe letter of intent na letter of purpose, statement of purpose na letter of motivation. Io indray zany lahatsoratra soratanao zany, lahatsoratra ataonao manazava mampahafantatra anao sy ny antony hifidiananao ny lalam-piofanana na ny antony hifidiananao ny anjerimanontolo. Soratanao zay zavatra zay. Reo roa reo. Dia ny fahatelo dia taratasy avy amin'ny olona mahafantatra anao, dia io zany no mampirisika moa zany na manohana milaza fa hoe ity mpianatra ity dia fantatro ary mampirisika mihitsy ny anekenareo ny fangatany. Reo telo reo zava-dehibe reo. Fandraisantsika ny CV fa vita zay. Jereo ny fandarana tamin'ny lasa. Fa androany mety mandritra ny herinandro ity fandarana vitsivitsy eo iresantsika ny statement of purpose ity. Dia eto zany dia efa manomana an'izay nareo hoe omaly ny programa. Fa zay zany ny zavatra ho ataontsika zany zao iresaka momba an'ity statement of purpose ity. Raha ohatra koa moa ianao tsy mianatra intsony fa hitady asa, dia zavatra ilaina koa zany mahay azy ity. Ilaina koa ny mahay azy ity satria be dia be ny mpampiasa mangataka an'io hoe inona moa zany ny antony angatahanao an'ity asa ity atao aminay. Saika mitovitovy ihany le zavatra nontanian'izy ireo. Dia zay moa zany no resantsika zany zao. Ka ny voalohany ataoko aloha dia hanazava an'ilay hoe statement of purpose. Inona moa zany izy io, na hoe letter of motivation na io koa zany le hoe letter of intent. Io zany dia ianao no manoratra azy, lahatsoratra, ataonao mazava tsara, hanazavanao ny mombamomba anao. Iza ianao. Hanazavanao ihany koa inona moa zany no nahatonga anao nifidy an'io lalam-piofanana io, na inona nahatonga anao nifidy an'ity lalana anankiray ity izay hitondra amin'ny asa izay ho ataonao, asa fivelomana zany. Na inona koa no nahatonga anao ho liana amin'ity sehatra asa ity, na mahatonga anao ho liana amin'ity sehatra ara-toe-karena ity, inona ny antony. Fanampin'izay koa dia ohatrohatran'ny ahoana ny toerana tianao aleha, aiza ny tianao hiafarana, inavy ny dingana heverinao arahana mba ho tonga amin'ilay nofy, amin'ilay zavatra nofinofisinao zany ianao. Izy ity zany tsy hoe lahatsoratra atao fotsiny hanazavana hoe zao ny momba, ity ny zavatra tiako atao, fa tena asehonao amin'ny alalana tantara. Mahafinaritra mamaky tantara noho ny filazana fotsiny za dia nanao an'izao, za dia nanao an'izao, za dia nanao an'izao. Fa atao endrika tantara. Ohatra hoe izaho koa dia avy amin'ny fianakaviana tsotra malagasy tsotra. Ary ezaka mafy ny nahafahako nahavita ny fianarana satria isa-maraina dia mandeha mantsaka rano, ary avy eo rehefa mandeha mianatra mandeha tongotra, dia ny hariva raha vao avy mianatra dia mandeha mivarotra mba hahazoana vola. Tantara ohatran'izany. Fa fotsiny ilazana raha mitanisa fotsiny hoe ny zavatra nianarako dia ity, izao ny note azoko, mitovy any amin'ny CV zay. Fa izy io zany tantara, lahatsoratra miendrika tantara, hanazavanao hoe
zao anie ty anie izaho ty, zao anie ny antony nahatonga hangataka an'ity, ary zao ny antony hangataka ny hoe vatsim-pianarana, ary zao ny antony hifidianako an'ity lalam-piofanana ity. Io ilay taratasy soratantsika io koa zany dia aza adiny fa ianao no mifehy tanteraka ny zavatra soratanao. Dikan'izay zany tsy azonao atao ny handainga, fa ianao kosa mahay manao laza masaka. Misy fahasamihafana ny atao hoe laza masaka sy ny mandainga. Ny mandainga zany dia zavatra tsisy avy io dia foronina. Ary misy olona vanana amin'izay ireny le mampihersina. Dia mino anie ianao dia midanaka ianao mihaino azy. Dia mahita an'ilay zavatra lazainy rehetrarehetra dia mino. Iny lainga iny zany hitanao hoe lainga be zao, lainga marivon-toditra moa zany ny fiteny malagasy azy. Fa ny atao kosa hoe tsara laza dia zao, hainao ny mampisongadina ny zavatra vita. Ohatra, milaza izany ianao hoe teo amin'ny fiainako dia maro ny zavatra nolalovako, nahafahako nahazo an'ity baccalauréat ity. Zay ohatra zany zao filazana tsotra fotsiny. Fa raha ampianao izy nisy mihitsy fikelezanaina. Hitanao fomba fanatao azy, nisy mihitsy fikelezanaina dia manome ohatra anao. Tahaka an'izany izahay dia mandeha tongotra mianatra, ary misy ditongotra 2 adiny 2 isan'andro. Ary rehefa avy mianatra aza dia mbola mandeha mivarotra mandrapariva ny andro. Dia ny vola azo amin'iny no nandoavana ny hofantrano, ny vidianana ny sakafo, zay ilay hoe laza masaka. Zany hoe hainao zany tsy miteny fotsiny hoe ny kely ihany ianao fa omenao ohatra mazava tsara reto ny zavatra natao mba hahatonga anao tadidio fa ny zavatra tadiavintsika zany dia ny hahatonga ny sanjilantsika ho avo dia avo, hahatonga ny herintsika ho ambony mifaninana amin'ny rehetra. Ka raha voaraisina zany ilay taratasy, raha voavakiana zany ny momba anao, tonga dia manaitra ny olona hoe hafa indray ity fangatahana ity tsy mitovy amin'ny rehetrarehetra. Ka ny ampitombo an'izay sanjila zay no tanjontsika. Satria araka ny lazaiko ombeniombeny ho antsika izay efa nanaraka ny fandarana, ianareo moa zany vao sambany niaino dia mety mahalala an'ity, vao zao ianareo vao mahalala azy. Fa araka ny lazaiko ombeniombeny, ny naotintsika any Madagasikara, tsy hoe isika tsy mahay, fa ny fomba fanomezana naoty any amintsika zany dia fiaikana be mihitsy rehefa avadika amin'ny naoty etỳ ampitan-dranomasina. Ny naoty ihany zany any amintsika rehefa avadika amin'ny naoty etỳ dia ambany. Tsy hoe isika tsy mahay, fa ilay rafitra mihitsy any amintsika no mahatonga an'izay. 12 any Madagasikara, raha te hanatra aty États-Unis ohatra ianao, dia tsy tafita mihitsy amina fangatahana, fa ambany be izany. Ka io zany profil ny momba anao amin'ny ankapobeny no jeren'ilay anjerimanontolo. Ka tsy naoty irery zany no aseho, fa amin'ny alalan'ny CV, curriculum vitae, amin'ny alalan'ny toy ny hoe statement of purpose toy zany no hampisongadiana antsika fa zavatra iray momba ahy fotsiny naotiko. Ataontsika hoe fijery miorirana momba ahy iny. Fa ny CV-ko indray dia fijery lamosina. Fa kosa ny statement of purpose dia fijery manatri-dava. Rehefa atambatra ao rehetrarehetra io dia mametraka ianao za tia any beau gosse, za tia any manje, za tia any manana maha-izy ahy. Zay zany io ataontsika io akarina ambony zany ilay sanjila, akarina atao avo mihitsy zany ilay herisika. Ka tantara no mahafinaritra ny olona mamaky tantara, noho ny fitandrisana fotsiny za dia nanao an'izao, dia nanao an'izao, dia nanao an'izao, dia nanao an'izao, dia nanao an'izao. Tsy mahaliana ny olona ilay dia nanao an'izao, fa ny mahaliana azy ohatra ny ahoana ny nanaovanao anazy. Le fihetsem-po, le zavatra manaitra, ilay manintona ny maso, mahatonga an'ilay olona honena, ahita mampatsiahy ny momba taloha zany na koa mety olona tsy mba niaina tamin'ny fahasahiranana, ny mpamaky, ny olona mamaky an'io anie tsy fantatrao mihitsy fa be dia be ry zareo amin'ilay komity. Mety olona tsy mbola niaina tamin'ny fahasahiranana no hitantaranao an'izany hoe mifoha amin'ny 5 maraina ianao mahandro sakafo, mahandro amin'ny saribao, mbola vao hitady saribao koa aza indraindray, dia avy eo mivarotra aloha vao mandeha mianatra, dia mandeha tongotra mandeha mianatra. Ohatra fotsiny zany mipetraka teny Ankatso, izaho moa zany teny Ankatso no mipetraka tamin'ny nianatra teny zany, ao Ankatso 2 amin'ilay antsoina hoe Beiroute, tao Beiroute zany zay no mipetraka. Zay mipetraka zay olona nandalo teny Ankatso 2 mahalala an'izany Beiroute izany. Enjana be tamin'izany amin'izao moa tsy haiko fa ela moa zany, fa tany amin'ny taonjato faha roapolo aho zany teny Ankatso.
Fa ny efitrano amin'izany anie ka cloison izy io zany resto no trano fisakafoanana fandrahoana sakafo tamin'izany fotoana zany no bodoin'ny mpianatra zany de zay moa zany nandimy de rafia gony rafia rofia iny rindrina de misy moa zany le mba manakatao de atao baoritra de le tena heverina hoe tena manakatao ataony planche hazo fisaka ny anay zany rafia de asa mbola any zao le namako zay le fanilan-trano avy any Mananara zany izy avy any Mananara zany zay moa zany avy Toamasina avy any Toamasina zay le izy avy any Mananara de fanilan-trano zay Mahalantsoa zay izy asa mbola any ianao zay raha asa aiza fa ela antsika moa zany tam'izany moa tsisy itony tarehim-boky itony de tsy mifandray raha miaino any ianao de mbo jereo mizaha raha hay mahasoa de mba lazao hoe zany le ny fanila efitrano de misy an'le ranabavy avy any Vatomandry zay nanao médecine izy io fanilan-trano tamiko tao koa zany asa raha any koa izy zay René angamba moa ny anaran'izy zay fa tsy tadidiko fa elabe moa zany raha mba any ianao ranabavy de ohatran'ny mahafinaritra mba mifandray de ny fitantaranao an'izany hoe ao aminay toerana nipetrahanay zany ataonao tantara zany antony mahatonga anao maniry hanaraka lalam-piofanana momba ny fampandrosoana ho azy zany de niaina tao anatin'ny fahasahiranana mihitsy ary nahita hoe misy lalana azo atao hanatsarana ny fiainana ary tsy ny fiainana irery fa ny fiainan'ny hafa de rehefa miaraka misontrotra ny rehetrarehetra de hita le fiarahamonina misy anao fa mandroso ary rehefa miaraka mandroso de le fahombiazanao sy ny fahombiazan'ny manodidina manatsara ny fiainan'ny ray manontolo zay le tantara entina zany ohatran'izay zany ny fanaovana azy ka ianao zany no mifidy ny zavatra tianao aseho momba anao zay ny mahatsara ny ilaina mahatsara ny fahaizana ity hoe letter of motivation ilay hoe statement of purpose ilay hoe la letter of intent ity zany izy ity ihany koa zany dia fotoana hamelonao ny banga tany amin'ilay CV satria zany curriculum vitae anao zany mety tsy ampy na mety tsisy zavatra firy nataonao mety ny curriculum vitae anao indrindra antsika zay vao nahazo lisansa zany vao nahazo azafady vao nahazo baka de tsisy zavatra atokona ao zany fa de hoe terminal de nahazo baka de mijanona eo inona fanandramana za ty koa tsisy fanandramana an'ireo olona tsisy traikefa za nahazo baka za enina amby folo taona nahazo baka na efatra amby folo taona inona ny fanandramana traikefa haiko teo mbola nilalao saribakoly tam'izany inona ny olazaiko zay ny ilana an'ity le statement of purpose ity any zany no hanaronanao ny banga rehetrarehetra tsy voalaza zany tany amin'ilay CV ny tsy voalaza tany amin'ny CV zany no asongadina tao amin'ny statement of purpose na letter of intent ny CV koa manko tsy milaza ny antony fidianana an'ilay lalam-piofanana ny CV koa tsy milaza ny antony ny fidianana an'ilay anjerimanontolo any zany no asongadinao hanasongadinana ny zavatra tena mahaliana ny antony fidianana an'ilay anjerimanontolo ny antony fidianana an'ilay tanàna any ihany koa no anehonao an'ilay olona hoe za de manana ny maha izy azy ary tsy misy fahateantoka ho anareo zany ny fifidianana anahako ho lasa mpianatra ato aminareo tsisy fahateantoka na kely varavaity io zany le zavatra tiantsika hasongadina tanteraka any amin'ity letter of intent na ty ilay hoe antsontsika hoe letter of the statement of purpose na ity ilay antsontsika hoe statement of intent moa zany le izy teo ka ilaintsika zany ny mampisongadina ny mombantsika zay ka ireto zany izy teo zany tsy ho vita indray andro ty fandarana ity fa fampiasana zany aloha no apetrako aminareo zany androany de toizantsika indray le fandarana ny toin'izany rahampitso reto zavatra reto zany ny zavatra mila atao amin'ny fanomanana any fanoratana ny taratasy ity reto zany ny zavatra mila atao voalohany indrindra aloha tadiavo aloha zany le sekoly tianao ianarana na tadiavo le lalam-piofanana tianao anarana jereo tsara ny tranokala misy azy vakio tsara ny zavatra atolony ao vakio tsara ny teny baiko mifehy an'ilay anjerimanontolo vakio tsara ny zavatra mampiavaka an'ilay anjerimanontolo vakio tsara ny zavatra mampiavaka an'ilay lalam-piofanana
Fantaro tsara koa ny anaran'ilay lalam-piofanana sy ny diplaoma tianao azo. Zay voalohany. Faharoa, jereo ihany koa hoe ohatra ny ahoana ny rafitry ilay lalam-piofanana. Firy taona no ianaranao azahoanao an'ilay lisansy na ilay maîtrise na doctorat. Firy ny isan'ny module na firy ny isan'ny crédit. Misy ilaina ve ny andranasa, ny atrikasa, ny andranasa azafady, ny stage. Ilaina ve ny fanaovana fikarohana, amoahana lahatsoratra ara-pikarohana sa tsy ilaina zany. Dimy jerenao tsara mihitsy ilay satria ny fahafantaranao momba n'ilay anjerimanontolo, momba ny lalam-piofanana dia manampy anao handrafitra an'ity taratasy ity ka ataonao mifanindra an-dalana amin'izay mifanindra an-dalana amin'izay takiny ny mombamomba anao. Fahatelo, vakiana amin'ny atsipiriany ny zavatra takiny. Inona ny zavatra takiny? Inona ny zavatra tadiaviny ho fen'ny mpianatra izay mangataka hianatra ao izany. Ohatranay izao ohatran'ity lalam-piofanana indraketako teo mba fampandrosoana. Ny zavatra takinay ny mpianatra izay tonga ato, ohatra izay te hianatra ato, dia olona liana amin'ny atao hoe fanovana. Fanovana. Io zany tsy fanovana kobakambava dia hoe izao no ataoko hoe dia avy eo tsy atao ilay izy, na fanovana aseho aseho amin'ny aseho amin'ilay tsy tononona zany dia rebika aby dia manaraka an'iny dia avy eo mahita arinakaiza ma ilay nampanantenainay. Tsy izay ilay fanovana io, fa tena zavatra azo iainana. Izay ny anay zany tianay atao, ny olona tadiavinay hianatra aty. Dia ato amin'ny lalam-piofanana indraketako izany. Dia zavatra ohatr'izany zany no vakiana hoe jereko tsara hoe inona avy ny takin'ity toerana ity. Dia mametraka fantahina amin'izay aho avy eo hoe mandinika ny lasako aho, mandinika ny mombamomba aho, mahafeno an'izany fepetra izany ve aho? Ary raha tsy mahafeno aho nefa mbola te hianatra amin'io toerana io, ahoana ny fomba hanoratako ny lasako, ahoana ny fomba hanoratako ny nofinofiko mba ahitan'ilay olona fa hoe mahafeno an'ilay fepetra zany. Zavatra fahadimy mila tanisainao ihany koa dia ny zava-bitanao. Inona avy ny zavatra efa vitanao tamin'ny lasa teo amin'ny fiainanao? Tsy voatery hifandray amin'ilay lalam-piofanana na ilay nataon'ilay anjerimanontolo, fa tanisao fotsiny aloha. Dia avy eo amin'izay tadiavinao ny fomba hanoratana azy hifandray amin'ny mampiavaka an'ilay anjerimanontolo. Mbola ao anatin'ilay fanomanana tapany voalohany foana antsika izany izao, manomana hoe inona no ataoko ao anatiny, inona no soratako amin'ilay ity hoe letter of motivation na statement of purpose. Ny zavatra fahaenina ihany koa dia ny tanjona. Inona avy moa izany ny tanjoko eo amin'ny fiainana? Inona avy ny tanjona tiako tratrarina eo amin'ny fiainana? Tanjona eo amin'ny fianarana, hanana lisansy, hanana maîtrise, hanana doctorat. Fa ankoatran'izay, tanjona eo amin'ny lafiny arak'asa. Ataoko inona ilay lisansy? Ataoko inona ilay maîtrise? Ataoko inona ilay doctorat? Maninona ianao no te hahazo lisansy momba ny chimie? Dia rehefa mahazo an'io ianao dia haninona? Ilay haninona io zany inona ny fiantraikan'izay eo amin'ny fiarahamonina? Inona ny fiantraikany fahazoanao an'ilay lisansy? Inona ny fiantraikany fahazoanao an'ilay maîtrise? Araky ny eritreritrao zany. Satria ny valin'izay no mahaliana an'ilay anjerimanontolo hoe raha mametraka zany ianao hoe te hahazo lisansy amin'ny chimie ahako dia ny zavatra tiako karohana ao amin'ny chimie. Tsy haiko ity izany fa izaho moa izany tsy izay ny sehatra misy ahy. Fa dia ataoko ohatra fotsiny hoe ny zavatra tiako karohana amin'ny chimie dia tsotra be. Ahoana no ahafahana mamorona taharo fampiasana tsaoka, lakre, tsaoka izay tsy hiteraka aretina ho an'ny mpianatra sy ny mpampianatra? Efa nahita maodelina amin'io izao no tiako hanaovana azy. Fa rehefa tafavoakako izay amin'ny fikarohana izay ataoko dia ny tanjoko hampihena ny aretina mahazo ny mpampianatra satria fonony izaho eo nianatra, fonony izay nianatra dia lakre, tsaoka be vovoka no nampiasainay. Dia marary ny mpampianatra mikohaka izay mpianatra koa hipitia an'ilay vovoka tsaoka. Ka ny tanjoko dia mba tsy hisy zaza mpianatra na tsisy mpampianatra ho tratran'izany intsony manomboka izao. Zay ilay hoe tanjona. Inona ny fiantraikan'izay amin'ilay fiarahamonina? Io zany no tadiavintsika. Dia hitanareo ilay fomba nanaovako azy? Nampifandraisiko amin'ny zavatra niainako. Nampifandraisiko amin'ny zavatra niainako ilay izy. Dia ilay olona mamaky zany, hay moa any amin'ny tany andalam-pandrosoana any mbola misy olona mampiasa tsaoka, tsaoka misy vovoka, tsy mahasalama. Mahaliana ity
aleo fa atokantsika ery ny azy aloha. Zay le izy. Inona ny ifandraisan'le fianarana amin'ny tanjona eo amin'ny fiainana? De le tanjona eo amin'ny fiainana, inona ny fiantraikan'izay amin'ny fiarahamonina? Ary rehefa tanteraka eo amin'ny fiarahamonina zay jerena zany le sary midadasika, le velatra, de ahoana ny fiantraikan'izay aminay fampandrosoana maharitra. Isika zany mivoaka mihitsy ao anatin'ny zavatra mahazatra. Hafa mihitsy zany ny lahatsoratra izay vakiana momba antsika. Ary mifandray amin'io de hoe misy soatoavina. Fa maninona zany ianao no liana amin'ny hoe mpampianatra tsy arary intsony, mpianatra tsy arary intsony? Satria ny soatoavina tianao hasongadina de soatoavina mametraka ny maha olona. Ny tiako tenenina amin'ilay maha olona de zao: ny olona tsirairay avy de manana ny hasiny, ny olona tsirairay avy de manana ny lanjany. Ka rehefa ny maha olona zany no karakaraina, rehefa ny olona no omena ny haja izay apetraka amin'ny toerana maha izy azy, de afaka mivelatra izy, afaka mandroso izy. Ka ny soatoavina izay tiako aseho zany de soatoavin'ny maha olona, soatoavin'ny fandrosoana, soatoavina mametraka lanja fa ianao dia manana ny maha izy azy ianao ary manana anjara toerana eo amin'ny fiarahamonina izay misy anao. Ireo rehetra ireo zany no asongadintsika amin'ilay lahatsoratra ka ataontsika amin'ilay tantara. Zay, ireo zany zavatra tiako hoeritreretintsika sy saintsaintsika aloha. De ny fandaharantsika manaraka indray zany no hidirantsika hoe aiza avy no ametrahana an'izany rehetra izany rehefa hanoratra an'ilay taratasy isika. Fitianiko aloha zany androany, ny ilay taratasy soratana zany mampahafantatra ny momba antsika, ny antony nifidianantsika ny lalam-piofanana, mampahafantatra ny antony nifidianana lalam-piofanana, mampahafantatra ny antony nifidianana ilay anjerimanontolo, letter of purpose, intent, letter of intent or statement of purpose. Ilay asongadina zany de zao: izaho dia manan-javatra tantaraina mazava momba ny tenako, mifanaraka amin'ilay lalam-piofanana, mifanaraka amin'ilay fomba fijerin'ilay anjerimanontolo, ny tantaram-piainako sy ny lalaka izorako ary ny hoaviko. Zay ny voalohany tianao hasongadina. Zavatra faharoa tianao hasongadina koa de zao: mazava tsara ao an-tsaiko ny zavatra rehetra ary haiko ny mampita an'izay ao aminareo, any aminareo. Ary ny fahatelo dia profilio, ny mombamomba rehetra de azonao vakiana ato anatin'ity lahatsoratra ity. Marihako fa io lahatsoratra io tsy lava, io moa zany mbola resantsika any aoriana hoe firy pejy firy, fa io lahatsoratra io matetika dia iray pejy ihany. Ary zay zany ny ilana fahaizana manoratra azy, satria ao zany iray pejy ihany ve moa no soratanao na teny dimanjato fotsiny, zay ny hahasogadinanao ny mombamombanao. Matetika zany izy io de miendrika fanontaniana hoe soraty ato ny mombanao amin'ny alalan'ny famalinana an'ireo fanontaniana rehetra. Zay zany io fandaharana ataontsika manaraka, laharana aorianan'ity zany ho resahantsika eo ambazay hoe: valio ameo karazana fanontaniana be dia be zany ianao, de ireo valin''ireo fanontaniana ireo zany no eritreretinao, satria ny iray amin'ireo fanontaniana ireo mety ho azonao. Ary rehefa tsy manome fanontaniana izy dia ny fahaizanao mamaly an'ireo fanontaniana ireo no ahafahanao mandrafitra ity hoe statement of purpose ity. Azontsika atao zany, vitanao ny manoratra an'izany fa omentsika anao eto zany ny sopam-panaovana azy mba ho ambony dia ambony ny sanjilanao na ny herisikanao. Zay ary ny fandaharantsika androany fa dia mankasitraka sy mankatelina antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany. Mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy. Fandaharana fahasivy amby enimpolo no narahantsika teo. Niresahantsika ny taratasy manazava ny antony nifidianana an'ilay lalam-piofanana. Tapany voalohany natao androany. Toizantsika manaraka ny tapany izay mitohitohy fa dia aoka nongira-tsofina hatrany isika amin'ity herinandro ity, fa ho vitantsika amin'ity herinandro ity zany ireo fizarana rehetra momba an'izany. Ny hetsika asa ao an'i Madagasikara no namolavola ny fandaharana. Dr Jean-Luc Raveloarmisy no nanomana sy nanolotra izany. Fiaraha-miasa mahafatra-po sy isaorana ankizy-po ny AZ Radio Television amin'ny fanomezana an'izany fandaharana izany maimaimpoana ho antsika. Mankasitraka ny teknisianina izay mampita ny feo any amintsika rehetra. Ao amin'ny Facebook Zarahay Mahasoa sy ny Facebook Asa ao an'i Madagasikara no ahitanareo ny rakitsoratra sy ny rakim-peo momba an'ity fandaharana ity. Ary azontsika jerena ihany koa ao amin'ny YouTube Joël Luc Raveloarmisy, Joël Luc Raveloarmisy.
Izay ary aloha ny androany fa dia samy tain'Andriamanitra samy ela velona ary samy eo ambanin'ny fahasoavan'ny Tompo avokoa ny isika rehetra. Misaotra tokoa amin'ny manaraka indray.